Tonga tao anatin'ity vidéo vaovako ity indray araka ny titre izay fahitanareo dia story time kely no ataoko tao anatin'ity vidéo ity. Story time moa zany te tantara kely izay zavatra niainako taty Indonésia za. Ny tantara tiako tantarana anareo androany izay fahitanareo ao amin'ny lohateny izy moa dia resaka zavatra somary mampataotaotra, resaka lolo angatra, zavatra ohatrohatr'izany. Tany Madagasikara tsy mbola niaina an'izany tsy mbola nahita an'izany na dia fantatro raha hoe misy le zavatra. Hatramin'ny nahatongavako taty Indonésia dia efa maromaro misy taona maromaro niainako an'le izy. Ny etombohan'le izy dia araka ny efa fantatrareo moa dia hoe niara-nipetraka tamin'ny zoko koa taloha fa izy moa zany efa lasa nody, efa vita amin'ny fianarany dia zarery sisa amin'izao no mipetraka aty. Fa tamin'izy mbola taty dia maromaro ny fotoana ahenoina zavatra hafahafa. Le hafahafa tiako tenena eto moa zany dia hoe atao ambony ato satria misy étage anankidimy ty building ipetrahako ity dia izay atao amin'ny premier étage dia ao amin'ny deuxième étage atao amin'ny chambre atao amboniny ato matetika misy bruit be dia be foana amin'ny alina. Indraindray misy mikotaba, indraindray misy ohatran'ny manakisaka seza, indraindray misy mihazakazaka be, nefa andro alina be amin'ny 12 alina. Tamin'ny taona 2016 nahenoina an'izay voalohany. Dia tamin'izay zany eritreretra hoe bof misy olona mipetraka ao satria tamin'izay nisy ankizy mipetraka tao. Dia tsy nieritreritra n'inona izay fa hoe aktifa be mihitsy le ankizy amin'ny alina, izay ny zavatra nieritreretinay. Dia nandeha teny ny fotoana dia indraindray izy ohatran'ny hoe manoto zavatra kely, ohatran'ny hoe manoto zavatra miloana sy fanoto. Dia nandeha ny fotoana dia rehefa ilay ankizy nandeha nody tany amin'ny fireneny dia nefa mbola nitohy ihany le bruit. Dia gaga zany izay hoe fa ahoana ary zany fa nga misy olona mipetraka vaovao ao. Dia nanontany izay hoe misy olona mipetraka avy eo dia hoe efa lasa nody ilay ankizy mipetraka tao fa tsy misy intsony. Nefa le bruit mbola mitohy foana amin'ny alina, indraindray amin'ny 12 alina, amin'ny iray maraina. Dia izay zany gaga be fa ahoana ary zany. Dia rehefa eo afaka 6 mois angambany tsy dia nahenoina feo intsony. Dia nisy taona amin'izay ohatra hoe mandeha makany amin'ny namako na tsy eto dia mizoko moa zany amin'ny tantara hoe dia ao izy manao fety be ao ambony ao. Tsy fantatra hoe iza nefa tsy ankizy mipetraka ao amin'ny alina. Dia izy moa zany ny tantaran'izay. Dia misy taona koa izy mandeha makany amin'ny profny na misy zavatra ataony ohatra hoe mandeha manao voyage d'étude any ivelany dia zarery natao trano dia amin'ny alina. Dia nisy anankiray amin'izay izay tena marqué be anahy mihitsy. Indray andro izay tadidiko tsara teo ampiresahana tamin'ny mamanay tamin'ny telefona ny andro amin'io amin'ny iray maraina sa amin'ny 12 alina. Dia nanomboka nisy bruit amin'izay, nanomboka nisy bruit. Tamin'ny voalohany aloha tsy niraharahiako ilay izy fa hoe bof. Fa rehefa tena lasa ny mafy be mihitsy ilay izy tena hoe midododoina be mihitsy misintona tsy fantatro intsony. Tena natahotra loatra. Dia za miteny mamanay, dia mamanay teneniko hoe ianao ve hoa zany? Hoy henoko fotsy izy zany. Dia nanomboka miteny amin'izay izy hoe tsika hozy izy kristianina fa roaso amin'ny anaran'i Jesosy hozy izy izany zavatra izany fa izany hozy izy ny ilaina fivavahana, mila mino hozy izy ianao fa ianao hozy izy dia atahotra irery fotsiny ao. Dia nanomboka nandroaka dia voly amin'izay za tato trano. Efa eo niteny izy hoe aleo kilo izy tapahako kely dia okey aro dia tena hoe natahotra be tena hoe natahotra satria tena nikototoina loatra ilay izy nefa tsy nisy ankizy mipetraka ao amin'ilay chambre. Dia rehefa eo ary tsy diso niantso an'izay namako anankiray izay za, namako mipetraka eto amin'ity vily ity koa avy Madagasikara.
hoe tena matahotra be ho azy fa misy ohatr'izao teo izy hoe tena mialatsinika izy fa zaka izy raha pitso miditra maraina be dia nefa ny andro amin'ny efa miray maraina dia nefa ny trano ny toerana ipetrahany tena tsy misy avaratra be ny toerana ipetrahako fa tsy maninona izy fa afaka miresaka amin'ny telefôny eto tsika raha tena matahotra be indry mba hanalana fahanginana dia okey aro dia niresaka teo izay dia niresaka dia ngamba ny tonga ny tamin'ny rosa tamin'ny firy dia vela keliko izy nefa tena mila matory fa raha pitso aho izy mila miainga maraina be amin'ny eno dia okey aro fa za koa tsy te hitazona anao ela eto dia rehefa tsy hitako intsony izay natao satria tena nidondona be mihitsy dia farany misy ankizy namako afrikana anankiray izay efa lasa moa izy mipetraka ato amin'ity building ity koa niteneniko hoe za ve okey mba afaka matory any amindry fa tena matahotra loatra ho za fa tena mizatra bizara be ato ambony ato dia tongava ro izy ao izy fa tsy anaiko eo amin'ny tohatra satria izy any ambony any amin'ny etage ambony no mipetraka dia lasa mivoaka miaraka amin'ny baiboly kely koa dia iny lasa nandeha mivoaka dia tonga tao dia inakio izy dia tena mampatahotra be andry ka tena mitondona be mihitsy akila izy efa izy tsy fantatry indry vao tamin'ny hariva teo izy misy an'ilay ankizy vaovao avy any amina firenena anankiray vao hariva teo izy zareo no mifindra tao tena hoe sady tena mea ny tena ohatry ny natsiaro tena ohatry ny hoenina kely afa varaka tsy haiko tsony ny olona rehetra kotabesiko daholo tamin'ny tahotrako sy ny tsy fantatro tsony au final kay ankizy tena nisy olona mifindra trano tao dia rehefa moa ilay izy nitantaraiko amin'ny mamanay dia memehy be mihitsy izy indrika izy izany tsika izy nandroaka devoly be mihitsy dia ilay izy mampime moa ilay izy raha jerena amin'izay nefa ny anako moa tahotra dia normal ihany ngambany fihetsem-poko moa za koa tsy nahalala hoe tena misy ankizy tonga vaovao mipetraka ao ambony ao tamin'izay dia vao niteny an'izay izy za hoe aleo aro ankizy ahody fa tsy hitako izay hijanonana ato amindry fa aika moa kay misy ankizy mipetraka ao fa za ho ankizy tena tsy te hanako tava fa aleo izay hiverina any amin'ny chambrako dia izy moa niteny tsy maninona izy raha tsy confortable ao izy indry dia mijanona matory amiko fa tsy problème izany ay angamba ny tena tadidiko hoe tena nampatahotra ndrindrana fa après an'izay zany tsy nahareninina tsony mihitsy moa koa amin'izao efa ankizy hafa indray koa no mipetraka ao amin'izao indonesiana dia tsy maninona tsony tsara teo koa mila mizatra mila mihalehibe amin'izay koa tsy misy olona afaka hoe kotabesiko foana hoe chaque fois za atahotra dia tsy maintsy hianako tava olona foana dia zay le tantara kely tiako tantarana anareo mampimemele izy nefa ihany koa mampatahotra satria mbola mifanontaniana mipetraka foana hoe tamin'ilay tsy nisy ankizy mipetraka zany tao dia inona ilay zavatra nikotava be tao za aloha tsy tena te halala ny tena marina satria za koa mipetra-drery amin'izao eviteko zavatra ohatrohatr' izany dia zay misaotra betsaka antsika rehetra nijery mandra-pionandray ny video ako manaraka